azamalena ratuka me mandi fazafali na itanorabwe zemanale fenolu magafi araroti na fonna le muve zawe fanyova uye timangino tezake no fanga zake zawe fanyova if I do a vaisan Antonio de la zawis fidavana chata otanio if I do a vaisan Antonio Sainia na waluchu laviko Destination Malagasy tout ce qui est en panacanto Angata kanao apiaka chanao Ankavaliana indray ny hoe raha amintsika tsirairay avy any tokantrano any amin'izao zoma arivariva izao dia andray mpanakanto hafa indray tsika tao aorianan'ireny fiarahantsika niaraka tamin'ny Mélanie Walker CMC reny dia izay ity mpanakanto ity vao ndraisintsika ihany koa teto amin'ity fandaharana destination malagasy tika dia Ankavaliana no andraisantsika azy dia tsy izany fa Farakely sy ny tsikitsikiny tonga soa misaotra indrindra miarabanao dia miarabantsika ny tokantrano ihany koa faly tongeto nahazoazo hainy Farakely confinement normal be ie toa dia mipetraka foana izay fanontaniana izay raha toa ka hoe tena anaran'ny Fara tsisy an'ilay kely fa hoe fa maninona no napetaka izay kely izay dia nisy fotoana ary hoe sendra nanaraka ny Farakely akaikaiky dia hoe tsy haiko mihitsy na zara tsy dia tian'io anarana Farakely io tena marina mihitsy zany tsy za aloha nanao azy tsy zasy fa tambola tamin'ny zavona nokanira dia tena kely arabaka teny hoe kely mbola zazakely mbola tena angamba mbola 14 taona tany dia tena kely mihitsy tamin'izany fa zany hoe tsy fantatro mazava hoe iza nanao azy fa nisy afisy izay tamin'izay manao fety izay tamin'izany mbola randratelo dia efa tany amin'ny afisy ilay anarana hoe Farakely vao hitako zany hoe raha ny fahafantarako azy na le mpikarakara na le mpanao gazety na tsy fantatro tsara mazava fa dia sady mivoaka gazety moa zany le izy mazava ho azy dia tsy afaka nanao ninina ntsony satria efa mivoaka le izy mbola tadidiko aza hoe somary famaly kely tamin'ilay mpanao gazety manoratra satria vexé be tamin'ny voalohany ohatrany hoe lasa péjoratif be le izy taminao hoe tena tsy fa anao régime zany zay foana tsy vita kely le izy tsy filmant fa vitako atoniny atoniny efa niteny ihany Farakely teo hoe fatazomina an'izay le anarany satria mino efa nandray any Farakely tsika teto dia mety hoe entina hoe mba mampiavaka ny Fara amin'ireo Fara be da be ireo koa ngamba Faratina Farakely zay mihitsy koa satria tamin'izany misy Fara be dia be nipoitra somary maromaro tamin'izany misy Fara koa zao misy Fara maromaro fa mety izay le izy fa tamin'ny voalohany le izy ohatrany hoe ratsy le izy taminazy satria tena tsy haiko ny anazavana azy fa ohatrany tsy tiako aloha le izy tamin'ny voalohany fa misy hoe Charlakely zao dia nefa tsy manina misofina ihany rehefa eny fa nisy olona zay niteny tamiko hoe anarana tena malagasy dia anarana feno fanetretena izy ataoko hoe zoky lehibe anankiray izay mpitendry gitara no teny an'izay dia satria tsy nahita an'ilay izy tamin'izay fomba fijery izay mihitsy fa nanomboka tamin'izay no nanomboka nanaiko hoe tsy manino fa ekeko le anarana raha ohatra ka izay no hitondrana azy dia satriany ihany izay fa mbola maro no avy eo fa hofandraisantsika hosolon'ny fifandraisan-tanana ihany koa dia anaraka mozika aloha tsika dia avy eo tena hidirantsika amin'izay zany hoe Farakely sy ny tontolon'ny mozikany izany dia tafaverina soamatsara tsika raha toa ianao ka zao vao miaraka aminay dia Farakely izay no miaraka amintsika eto amin'izao fotoana izao Farakely sy laza izay no anisany hoe tena nahafantarako an'izany Farakely izany nisy ihany koa ny taty aoriana hoe randratelo mba hazava ao aminay hoe ny lalana raha tsy diso koa za dia niaina tao anatina lalao fifaninana-kira ihany koa i Farakely dia aleo ianao mihitsy no hiteny hoe ohatry izao no tonga natao anaty mozika raha tota efa tamin'izay tsy mba za tsy ho mpihira izany indray andro any tena marina mihitsy zany satria za tena tsy nanonofo lasa mpihira mihitsy raha ny tena marina aloha tsy nanonofo mihitsy
Ny ray aman-dreniko no ataoko hoe nitaizanay tao anatina mozika. Datako moa zany satria mpitendry piano izy dia no nitarika choraly izy tamin'izany. Dia izy no tena hoe ataoko hoe nety nifehezany anay ngamba le izy fa izay ny fomba nifehezany anay tao an-trano rehefa labiariva rehefa la sabotsy dia ao an-trano foana manao mozika. Dia laza anisan'ilay satria moa zany izay sy laza zanak'olona prala ray tapo dia izy no anisan'ny niaraka taminay tao anatin'ilay mianatrira. Dia rehefa mianatrira izay dia niaraka dia rehefa le bebe amin'izay dia mba nanita-kevitra iny daholo mifananana. Dia misy ataoko hoe tele anankiray izay niteny hoe fifananana mihitsy moa zany le izy. Dia hoe ndao tsika indray anjara dia nandray anjara tamin'izay izay. Tsy voalohany izay akory tsy voalohany fifananana izay nanapa-kevitra ny lalana voalohany aleo tamin'izay. Fa nanapa-kevitra ny anoy. Izay kosa aloha zany ataoko hoe izy ataoko hoe izay sisa angamba zany ataoko hoe ozony olo mety ho azisy ve sa tsy fantatro fa mba tao anatin'ny fianakaviana dia lasa izay sisa no nitatra dia lasa Farakely sy laza iny izay ataoko hoe nanjonanjony ihany tamin'ny voalohany satria tsy dia tena nananeritreritra loatra izay hoe andaosika ty dia tarika dia tonga dia fa nandramana hoe ndao anandrana hoe atao tsiry dia voarain'olona ve le hira tian'olona ve dia voaray be aloha le izy avy eo satria tena tsy neritreretina mihitsy nivokany taty ariny dia lasa nitoy le izy nanahoana indray le hoe natonga Farakely tao amin'ny randra-teo ny tao amin'ny randra-teo za tsy inona efa nampanjia dia izany hoe ao anatin'ireny orchestre efa nanao orchestre taloha efa nampanjia taloha dia nisy fotoana tao anatina fotoana lavalava zay satria sady nianatra no nampanjia dia nefa ny ray aman-dreniko tsy manaiky aho hoe bedy aza tamin'izany hoe tsy maintsy mianatra aloha tsy variana be loatra any amin'ilay mianatrira foana amin'ilay mampanjitsy iny tsy maintsy hay daholo ny raha rehetra dia lany fotoana be satria mianatrira foana ao an-trano dia lasa bedy aho tamin'izay classe de terminale angamba tamin'izany dia bedy aho hoe raha vao tsy afaka baka dia tsy mahazo miratso dia natao ihany le baka dia najanona aloha le izy fa nataoko izay nazahoana le baka dia rehefa afaka baka avy eo dia izy hoe atao fa za fotsiny no nanapa-kevitra hoe tsy anajana le satria tsy araka ihany le izy rehefa tena enao manko mieritreritra hoe rehefa vita ny baka dia izay no tapitra zany le manahira fa eo vao tena satria teny akatso dia teo vao tena sahirana dia najanoko mihitsy le izy dia nanomboka miditra cabaret izany hoe misy olona nahita zany dia nanambatra nay efa bavy izay tamin'ny voalohany dia avy eo miala ny anankiray dia lasa telo izay sady lelity efa rahaboloma tamin'izany izay natonga niny le mampanjia manko no za aloha tena miala satroka amin'ny zareo amin'le orchestre enjana be miala satroka inona le hoe tena hoe enjana be ao anaty satria tsy maintsy mahay ny karazany rehetra tsy maintsy mahay ny karazan-kira rehetra misadapy tamin'ny karazan-kira rehetra izay tsy ny olona rehetra no afaka manao an'izay za nisan'ilay sahirana tena elanelany hoe aleo ahy fidy zavatra ray fa satria tsy afaka hoe very ara tsy hoe very moa zany fa avy eo tsy hitako tsony inona no ataoko hoe anao an'ity viasa anao an'ity sa anao an'ity dia tena aleoko hoe tena tonga tena janona mihitsy mba ahitako ny lalako hoe lalako fa zany hoe mbola misy fotoana ihany hoe nareo randra-telo raha ohatra hoe misy olona organisateur ohatra hoe makanareo lenareo telo dia mbola possible hoe ireo ihany nareo telo mirabavy hatreto aloha izy mbola reny izay mandeha irery ihany fa ny any aoriana hitatsika ohatra zany zao nitarika feo-gasy eny zao ny feo-gasy zao mialatsina manona feo-gasy fa zareo zao ohatran'izany hoe manatapy maleo ny sasany dia lolo dia mitambatra ho tarika ray fa ny any aoriana an'andriamanitra rery ny fotoana eny are andao indray ry aloha tsika naraka mozika hafa dia avy eo indray tsika miferineto dia mbola tafaverina soma tsara eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity hatrany izay sy Farakely ty amin'ny flûtiste ty anosy zato hatrany misy atsika amin'izao fotoan'izao raha toka toerana hafa no nitondranay anareo tamin'iny herinandro lasa iny fa dia hivadika atao amin'ny Farakely indray tsika Farakely rehefa misy
amin'ny hoe mpanolotra mifandarana anasy le mba mikarokaroka hoe izy indray no vahiny mirina eto dia rehefa tonga ato amin'ny Farakely amin'izay dia mba manontany ny fandraisan'ny olona anao zany dia hoe izy ianao zany sady mavonikalo ny fahiny nefa ianao tsy miala amin'ilay rivotra iainantsika amin'izao fotoana izao dia an'ilay fanontaniako hoe iza misafidy araka ny teneninao hoe sahirana ianao indraindray hoe iza amin'ireto hira sy gadona be da be reto ary no ataoko rehefa ilay tamin'ny ianao mpampandihy dia ahoana no nahatonga an'ilay safidinao amin'izao fotoana izao hoe janona atao anatin'ity resaka akoustique ity. Marina mihitsy izay tenao izay aloha satria tokoa satria za nala tamin'ilay randratelo taloha zay nanao kalony fahiny be dia za koa zanakantitra kely moa zany satria ny dadanay nampianatra be satria izy mitendry piano dia satra be kalony fahiny tamin'ny mbola kely tena sahirana aloha tamin'ny voalohany fa zavatra anankiray ihany fotsiny no ataoko hoe critère angamba hitsarako hoe mety amiko na tsy mety amiko satria marina na dia hoe tia natao daholo raha ny hira rehetra tsy voatery ety aminao tsy hoe tonga lafatra koa akory laza hoe ho voafehy daholo ny mozika rehetra tsy marina izany fa rehefa henoko ohatrany hoe misy fanahy zay ny hira misy fanahy zay izy io izay mpihira angamba tokony ny fahafantarako azy mahatsapan'izay daholo hoe tirity henoko be dia ataoko hoe tao anatin'le tontolon'le ataoko io zao io akoustique ataoko zao io no tena henoko an'izay fanahy zay amiko tsy midika zany hoe tsy manao kalony fahiny intsony satria na ny album koa aza zao mbola misy kalony fahiny ao anatiny zany hoe ampifandraisiko izy anankiroa za koa somary ataoko hoe mivelatra hivelatra satria ninninona aloha zany lazaina dia misy foana lefa natontoloana dia hivelatra koa tsy hoe eto Madagascar irery ihany fa tsika malagasy manana kolontsaina be dia be amin'ny faritra rehetra tsy ny eto ampovoantany ihany fa ny faritra rehetra eto Madagascar dia mozika tsy manam-pataperana za tena masamy teny mihitsy hoe tamin'izay toerana rehetra efa nalehako tena manan-karena Madagascar ireo gasy rehetra izay any ivelany na ninona amin'ny raha mbola mozika moa zany na amin'ireny fifananana hitantsika ireny dia tena mamirapiratra izany hoe izay tena ataoko hoe tarafin'ny olona rehetra isika fa tena manan-karena kolontsaina ary tokony hivelatra bebe kokoa ho amin'izay dia za anisan'ny maniry hoe mba hanana an'izay fafana izay hoe mba ho hita ny ivelany koa ny zavatra ataoko fa tsy hoe hoeto fotsiny anisany antony hidirako anatina label anankiray satria tafiditra ao anatina label iray zay tsy label eto Madagascar izay hidiran'ireo albumako rehetra ahafahana mihaino ny hirako ao anatina plateforme internationale izany hoe ny olona rehetra na tsy gasy raha zany dia afaka mahita ny zavatra ataoko ao anatin'ilay izy dia ny tena mampalahelo manko mbola tsisy atao amintsika ilay izy zay tena everiko hoe tokony misy manangana an'izay angambany satria manome vahana be an'ilay kolontsaina malagasy ilay izy tsika manan-karena be za tena miteny an'izany hoe manan-karena ary mbola malalaka ny sehatra mozika eto Madagascar fa mety hoe tsy variana fotsiny hoe izay foana manko le teneniko ohatra malaza ny coupé décalé dia lasa na coupé décalé daholo fa tsy voatery fa tena misy zavatra be dia be misy ankizy tena mahay be dia be fa saingy tsy tazana fotsiny le izy atao anatin'le sehatra dia za ny akoustique somary naturel ray fa tsy haiko ny fomba hanazavana azy fa niodina kokoa tany amin'ny akoustique tany amin'ny randratelo moa zany no tena nitiavako an'ilay izy voalohany satria piano taloha dia tany any tena nitiavako azy voalohany dia nanomboka nahita tsirony tamin'ilay izy moa nahita hoe ny gitara dia azo atao amin'ny fomba rehetra na te hitendry eto ary azy zao hoe tsy asiana ninina dia afaka iraina izany hoe tena mampifandray be amiko mampifandray kokoa
ny gitara satria azo entina naizanaiza na eny amoron-drano na any trano na fianakavinana ngamba-tsika rehetra ny trano dia mahalala hoe rehefa manao fety dia tsy maintsy misy olona ray izay ao tery gitara kely foana mampifandray be izy ankoatran'izay Farakely satria nisy teny oentinao teo hoe indraindray tsy tazana nefa antsika dia anisan'izay hoe manan-karena kolontsaina manana tombony ihany koa tsika raha oharina amin'ireo hoe mpanakanto any ivelany ihany koa fa mety hoe le fomba amoahana an'izay sy ampifantarina an'izay no mbola anisan'ny karazana olana ihany koa eto amintsika maro ireo mpanakanto zandry na efa mpanakanto zokiny ihany koa maniry teo eo amin'ny toeranao io hoe ahoana zany ahafahana hoe hitan'ireo trano mpamokatra na hoe label hoe mba hanana an'izay toeran'izay hoe nisy fomba ve nataony Farakely na ahafahanao manana an'izay opportunité zay satria mety izay koa tsy fantatry n'ireo mpanakanto amin'izao fotoana izao. Le izy aloha tena oziny teny vazaha hoe c'est un travail de combattant tena tsy moramora zany tiako tenena le izy hoe androany dia le izy indraindray manko tsika tanora toanareo rehetra mahitsy be le izy tsy hoe koa tsy hoe natory tamin'ny alina dia mifoha maraina dia teanao mpihira tsy izay koa le izy fa le izy somary vocation zay izany hoe efa tokony hoe efa misy lalana maromaro kely atsapahanao hoe anao fa ho lasa mpanakanto amiko zany tokony misy kely an'izay fa indraindray manko ny akamaroan'ny olona mba tsy tenenako eny sasatsasany mba tsy tenenako eny akamaroany mieritreritra hoe rehefa mpanakanto dia tsisy atao tsy nahita atao izy dia miadana be hoe tsisy atao dia aleo izy andeha hanao mpihira fa satria za tsisy atao na hoe nandeha hanao mpihira fa tsy todiko hatrany farany na fianarako dia andeha hanao hira andeha hanao mpihira fa any zao metimety tsy izay le izy za fotsiny zany izay anisany ngamba adiko manokana kely hoe tsy izay le izy fa vocation kokoa ohatranay mpampianatra tsy ny olona rehetra no mampianatra tsy ny olona rehetra no vocation izay le tiako tenenina dia za miteny hoe mikaroa mamorona aloha ny voalohany dia mikaroka mamorona tena tatoato manko marina hoe azo atao sy le mamerina hira taloha ohatra na hoe mamadika azy amin'ny teny manao reprise ohatran'izay tsy ratsy akory reny tsy ratsy reny fa raha tena te hanana ny toeranao ianao dia mamorona aloha dia in'le mamorona iny no hitan'olona aveo hoe tsara le izy satria za tsy hoe nandeha nikaroka fa natsona zay aloha zany anisan'ny faliako hoe dikan'izany misy zavatra hita zany sa tsy miteny hoe tonga lafatra tsy tonga lafatra mandrakizay dory satria misy hira raha zay ataoko hoe vitako androany dia raha pitso dia averina indray dia raha afaka pitso dia ataotrinao atao an'izao indray fa misy hira hoe inefatra vao mbola tsy vita ihany le hira fa mikaroka foana fotsiny le izy tsy tonga lafatra mandrakizay fa miezaka foana dia aza kivy koa fa ny sehatra eto amintsika tsy mitovy amin'ny sehatra any ivelany ny any ivelany manome anisan'ny mpanan-karena indrindra mihitsy ny mpanao mozika fa eto amintsika ny mifanohitra amin'izay dia raha ohatra dia aza maika loatra hoe laza be loatra le zavatra teneniko fa nytiako tenena hoe mamorona dia mandehana foana aza miavinavina sehatra hoe za tsy hoe rifa zao hoe rifa ataovy sy ahitan'olona anao dia rehefa hitan'olona hoe tena manao zavatra ianao dia misy mahita foana tsy maintsy misy mahita foana ankasitrahany Farakely nitondra izay hoe karazana sosokevitra sady hoentina trany ihany koa ampaherezina an'ireo namana satria rehefa misy ny tafatava izay rahana amin'ireo hoe tena hita hoe tena enzana rangaza ny namany zany raha ao anaty mozika fa hoe tsy fantatra tsy malaza araka ny tenen'ny Farakely na hoe tsy hitan'ny olona loatra fa izay araka ny tenen'ny Farakely izay hoe mila mikaroka dia mila manohy foana fa tsy hoe nandritra ny 2 taona 3 taona dia tsy hita mihitsy le valiko hoe fa vola ihany izay laniko izay niteteziko daholo ny rehetrarehetra dia kivy avy eo fa dia tia indray raha aloha mozika hoentintsika dia avy indray tsika amin'ny ferineto.
Farakely izay atrano miaraka amintsika ary tsy mamelantsika Farakely tsy fantatritsika avokoa mahakasika aminy indrindra moa izany hoe ny tontolon'ny mozika satria koa araka ny teneniko hoe izay vao voalohany ihany koa izany andray ianao teto amin'ny destination malagasy Farakely mino sy manantena fa ireo mpijery any tokantrano izao mahita anao dia hozy izy ry zareo hoe ve cool be ohatr'izao le Farakely matetika manko Farakely rehefa hita any amin'ny hira dia ohatrany hoe sao dia tsy miresaka hoa io sao dia ohatr'izao fa izy dia tena miresaka be mihitsy dia akasitrana efa nomentsika teo hoe inona le karazana mozika izay ataonao dia hiditra indrayntsika hoe amin'ny resaka famoronana efa mamorona mihitsy ve Farakely zany amin'izao fotoan'izao ary mbola miara-miasa amin'ireo mpamorokira hafa ve ahoana indray izay hoe fiara-miasanareo izay mamorona mazava ho azy aloha fa mamorona izahay eo anatarika miara-miasa koa tany amin'ny album voalohany zao misy tsy manafa tonongo tsikelikely satria zoanareo ihany koa tobokirany no tononoko ary izay tena anisany mampiavaka anao satria matetika ireo mpanakantoka hoe malaza ihany koa ry zareo hita taratra hoe ry zareo ny hita voalohany eo dia somary takona foana le tena hoe natonga ny hira io angera tsisy an'zareo niketriketrika taty ambadika aty tsy ohatr'izay ihany koa azoko tsara le tianao tenena fa za mananja be ny droit d'auteur satria zara teo mamorona izay le tiako resahana Donara Samanana aloha zao anisany tao anatin'le album voalohany izay efa tsy otsony moa izy i Alarabetrano koa zao anisany ao anatin'ilay album voalohany ankoatran'ireo tsy tononoko misy manarakotoary so ihany koa zao ny album voalohany amin'ny tononkira zao misy mandray zany araka miara-miasa arakaraky ny fahitako an'le asehony aho hoe ty misy mety aminao ve dia andramako hoe mety amiko ve fa zay le teneniko hoe tsy voatery ety amiko daholo ny zava-drehetra fa tsy fanaperana fa misy tsy haiko misy tsy voatery ho tafiditra tsara ao anatiny dia manjary very fotsiny le hiran'olona raha ohatra ka tokony hisy ahy azy kokoa no izaho dia misy an'izay ny album faharoa misy Dora Johnson zay nisy opéra-peo mihitsy moa zany zay niarahanay avy eo taty aoriana tany amin'ny album faharoa dia zany hoe tena hirako miezaka zany hoe nihirako amin'ny akapobeany daholo mihitsy dia misy hiran-drakitseriako anatin'ny album koa ny amin'ity satria niketriketrika fahatelo indray aho zao zay ambony ny anankiray miaro le Pierre aloha zao no akaiky indrindra angambany satria izy no efatra amin'izay mifandray taminay dia izy zao no misy hirany anankiray izay tafiditra ao anatin'ny albumako fahatelo dia ny ankoatran'izay noforononay avokoa zany hoe za tsy tiako le miteny hoe noforonoko satria tsy zarery le izy ary ny Farakely dia tarika tsy hoe zarery fa misy mpitendry izay maromaro ao aoriana koa mahatarika an'ilay tarika fa tsy amba hoe zarery sanatria fa izay rehetra ao anatiny dia ataoko hoe ekipa ray manontolo izay miara-miasa miara-manao zavatra miara-miketrika mba ohatra niny an'ilay hainonareo azy iny ny mety hoe mioarany fotsiny ioarako mety hoe mampioarako fotsiny dia satria zany hitanareo eny aloha eny dia mety hoe za le manome an'le émotion an'le mihira izay fotsiny angambany satria mikanto be koa iny amin'le izy satria ny fanahy-kira sy antena hoe misy fanahy an'hira fa tsy iraina fotsiny hoe ty le hira dia iraina fotsiny zay matetika tsy anekeko foana fa za tena mifonafoana mihitsy amin'ireo manome hira rehetra zay tsy iraiko le izy avy eo satria misy fanahy le izy dia raha vao tsy tonga ty amiko le izy dia manjary simba le hiranareo dia ataoko foana zay hoe tena afapo enao tompony dia afapo za mpihira zay le izy voavoakatsika fa raha vao ohatra hoe tsy afapo enao dia nefa ny le izy avoaka nefa hotereko ve na hoe matsapa hoe tsy tafiditra ao anatin'le izy nefa ny le tompony te hanome dia fa nefa mankasitraka manararoatra hoe mankasitraka nareo rehetra foana zay manohana fa nareo rehetra ihany koa anisan'ireo matonareo manome dia manaraka amin'ny ataoko nareo zany dikany misaotra tompoko misaotra betsaka ankoatran'izay eo ihany zay le hoe fanahy araka ny teneny Farakely hoe rehefa mihira dia misy fanahy fa tsy hoe akory hoe rehefa misy hira ty dia tsy maintsy ho voatery mety inona tena anisan'ny mahasarotiny amin'ny Farakely ihany koa ao anatin'izay hoe hira ataonareo ao anatin'ny tarika
na hoe rehefa tsisy an'izay na tsy ampy an'izay akoatran'le fanahy zay efa resanao ombenombeno dia tsy tononkira tena mahasarotiny amin'ny mafy mihitsy tena mafy satria tandrina be amin'ny zavatra lazaina zay aloha zany tena anankiray anisan'ny tena hoe raha ohatra hoe manome misy olona zao manome tononkirana ohatra hoe tononkalo le izy dia tena iarako mialoha raha tiako le izy dia iarako mialoha mihitsy izy hoe tena azafady fa mety misy okasiako kely ny zavatra nisoratanao na dia fantatra aza hoe droit manana droit d'auteur izy misy teny izay mety tsy voaka ny natirako mihitsy hoenareo tsy tiako manonona zeto fa tsy ho tononoko fa somary sarotiny mafy amin'ny tononkira satria azajiny fa misy dimension koa ny mozika misy dimension na fampianarana zany hoe ny zaza maheno ny ray aman-dreny maheno raha mandefa ny albomako ny ray aman-dreny ohatra ao an-trano dia maheno ny zanany karaha misy tsy tokony ho tenenina ao anatiny dia nefa ny voarain'ilay zaza ohatra zay tena mahasarotiny anahy mety hoe mianatra be tany anatina resaka communication koa angambany satria zay koa nisan'ny fianarana nataoko dia mety hoe lasa mitandrina be an'izay fa ny tiako tenena hoe tokony any zany misy message tsy nangely tononkira dia tandremako zany isan'ny tena sarotiny be mihitsy amin'ny tononkira farak' izay sarotiny ny akamaroan'ny hirako rehetra akoatran'ireo hiran'olona dia tsy maintsy za daholo ny nanao antonony anisan'izay karazana vérification tsy maintsy za daholo ny nanao antonony zany tiako tenenina fa tsy hoe soratan'olona le izy dia tonga teo amiko fa za daholo ny nanao antonony ny akamaroan'ny hira rehetra izay ny fironinay izy rehetra mihitsy moa zany mba tsy tenenako hoe tsara ihany afantarana an'izay sy resana an'izay eto satria ty fandarantsika ty dia misokatra ho an'ny rehetra raha mivelatra ho an'ny rehetra dia ny akamaroany ihany koa rehefa le fotoana zoma tahaka izao dia maro ihany koa ianareo mpanakanto mijery hoe ohatry ny ahoana indray ny hafatra na ohatry ny ahoana zany farakely zany ohatry ny ahoana zany satria anisany hoe karazana fampizarana ihany koa neto amin'ny destination Malagasy dia tsara foana ny afantarana an'izay akoatran'izay ary teo ny gato na eo ny resaka tononkira isokatra hivelatra hoy farakely zany hoe mety ahitany farakely any amin'ny gadona hafa indray ve zany zay ve le hoe mivelatra sa zany hoe tamin'ny voalohany aloha somary fermé kely zay fa mivelatra teneniko hoe tena ny gitara aloha zany efa gitara foana ihany efa akoustika foana ihany fa misy karazany be dia be izy io izay misy azonao lalovina amin'ny karazany rehetra dia za nanapa-kevitra tsy hoe nanapa-kevitra moa zany fa izay ekipa nanapa-kevitra hoe andao hiezaka hisokatra kely izay mba hanao zavatra fa mihoatran'izay efa fatahotra amin'izay voalohany aloha fa fapohanareo rehetra izay mpanaraka koa fa mety leo ihany nareo raha hiteny hoe zany foana koa mba ho hafa mba ho matsiro foana ny zavatra henona dia na ny fampisehoana azy avy eo matsiro be satria samihafa tsy samihafa foana fa mahafinaritra henona foana dia any kokoa le izy ngambany aminaako any amin'ny resaka instrument kokoa tena genre mety ampiova be dia be kokoa ny amin'ny hirako any amin'ny instrument satria amin'ity troisième album ty zao izay tsy nampiasa clavier mihitsy tsy nampiasa piano dia amin'ity troisième album ty zao misy hira izay misy piano tamin'ny deuxième album efa somary nisokatra lasa misy sax misy violon misy accordéon zany hoe somary miezaka mivelatra zany fa ny fototra dia ny gitara foana ihany anisany hoe be dia be ny mpitendry mantsika hoa manakarena mpitendry be dia be tsika ary afaka milalao rehetrarehetra izay tiana lalovina mihitsy ny amozika tsika eto tena enonareo ty destination Malagasy ty fa mahita karazanareo jerevangé zay indrindra nisy teny farakely teo mbola tiako hiverenana satria eo amin'le hoe misokatra ianao mivelatra ianao fa te afantatra hoe nisy ve ireo zoko be anisany hoe nandehananao manokana hoe za efa tafiditra ao anatin'ity sehatry ny mozika ty amin'izay ka inona ny tsara ho fantatra ao anatin'ny tontolo mozika fa ho an'ireo mpitazana ty ivelany manko raha tsy mahafantatra dia izay foana le image hoe sambatra be ireo nge mitendry ery fotsiny dia efa vola be ny raisiny nefa ny tena ao tena misy hoe araka ny teneninao tery am-piandohana hoe tena misy sapandalana zay nga manilazako azy
ozy ny teny vazaza hoe il faut perdre pour gagner zany hoe mila manana totona zavatra be dehibe ianao zay vao mandresy dia tsy afaka ho mpandresy koa raha tsy misy ady mazava ho azy zoko be resana aloha zany tena ny voalohany vao nihira mihitsy dia efa mifanadefana anatona olona sefo aloha zany zay anisan'ny tononiko kely foana zay efa tsy otsony izy anisan'ireo tena voalohany tena nanosika hoe toizo ataovy fa vitanao manandrama dia ataovy fa vitanao anisan'ireo tena ataoko hoe conseiller be izy tamin'izany tsy vitany conseiller fotsiny fa izy raha teo sady mpitendry mpihira arrangeur rehetrarehetra izy aloha zany tena anisany be mihitsy tao anatiny taminako Jackterina anankiray faharoa zay tena mpanolotsaina be mihitsy amin'ny lafiny rehetra amin'ny rehetrarehetra mihitsy tena manohana be izy zay anisan'ireo tena hoe conseiller teneniko satria le izy koa tsy afaka ionina irery ianao hoe alala zavatra fa tsy maintsy manontany marina mihitsy zany tenenao zany fa tokony ho mila manontany mila hoe raha tianao an'izao dia izy reny andeha ho atoniko hoe raha ohatra ve andeha anao salegy ohatra dia andeha anao jazz ny resaka fa any amin'izay tokony zay olona fantatra hoe expérimenter amin'ilay izy voilà expérimenter amin'ilay izy dia mazava ho azy fa tena nanao an'izay mihitsy talohan'ny rako satria tsy voafehy daholo tsary voafehy zany tena ampanitretena mihitsy nitenenako hoe tsy ho voafehy mandrakizay doriamena fa mianatra foana na mbola na alohan'ny kipiny maso azy fa mianatra foana dia nanatona mihitsy nanatona maromaro na hatramin'izao aza raha ohatra ka mbola misy hoe zavatra tsy azo azoko dia mbola antaniko hoe possible ve ny itiana possible ve ty be dia be ny mety fahadalana vita na tany amin'ny premier album na tany amin'ny deuxième album misy fahadalana daholo fa tiako tenena hoe miezaka ny zava-dehibe raha aminalo dia ny mandingana zanako ohatra hiakatra foana dia miezaka mivoatra foana mianatra foana mandra-pahatongana ho any amin'izay tratra indrindra amin'izay ela indrindra fa zay saorako anao rozoko rehetra manodidina manoro sy manohana sy hatramin'izao eo akaiky eo foana satra tompoko eny ary lavalava zay resaka izay fa dia ndondray aloha tsika anaraka mozika dia aveo tsika verina indray miaraka amin'ny farakely efa tsy andronareo any tokantrano ihany koa zao ty fanontaniana zay apetrako ty satria maromaro aminareo ihany koa no somary nandefa an'izay fanamarian'izay rehefa hitako reny mozika navoaka ny farakely zay ahitantsika ny sefinono araka nefa metiny teo ihany koa moa zany rehefa nampifantaritsika teto amin'ny fahitalavitra indrindra zay ferahana iranareo amiko rehefa isaky ny sabotsy atao anatin'izay hoe karazana sedra satria anisan'ny sedra ihany koa izy ireny fa iverina atao amin'ny farakely amin'izay nisy hira nisan'ny tena hoe wow tena zay vao ny teny hoe wow efa nanaraka anao ihany taloha fa tao amin'ny ina moa lohateny goanao Québec fa miezaka manana an'ilay tononkira fa ozy ako hoe wow tena mavita raha tsy diso dia ry zareo avy eo amin'ny tarika salala no tompony izy mba salala dia kopakopa tanana ihany koa azy satria dia anisany zoko be miaraka sy miara-miasa amintsika eto amin'ny destination malagasy ihany koa zany ahoana na tonga niny eritreritra iny za miteny hoe zay le fivelarana resako teo le izy gasy raitsika anisany nanaitra satria tamin'iza tany nisy fotoana tany ivelany dia rehefa tonga anytsika dia tsisy hoe aviaiza fa rehefa tonga anytsika dia malagasy ny anarany dia ataoko hoe angambany ho adiko manokany tsiny na hoe ndao anandrana hira zay raha tsy avy eto ampovoantany fa hira hafa mihitsy dia nisafidy maromaro zay sefo moa zany tamin'izany no anisany nanolo-kevitra anao hoe tianao ve ty hira teo sy dia andramo dia nenoko le tsy nenona moa zany ka le hira fa tsisy support le hira tamin'izany nitendreny tamin'ny gitara fotsiny dia noy dia vao henoko le melodia dia tiako be le hira hoe anisany tena tsara zany izany fa
iranisa fa tsy mbola heniko mihitsy satria lera tena tsy raha tsy nikaroka be angamba vao mety nahita tany amin'ny YouTube nareo fa taty arina be fa tamin'izaho vao nanao azy voalohany tsy mbola nisy dia ndao izy andramana dia ahoana nefa iniry iny dia hira kapela zany hoe amorona zany tsy maintsy anamorona zay zavatra eo amboniny dia ndao ary tendreo ny zay tsapanareo amin'ilay mélodie dia andramako ny fomba hirako azy eo amboniny dia iny le izy iny le hira zay tena marina mihitsy hoe tena mahay mamorona ho atsika manakarena ho afa tsy haiko azafaina amin'ny fiteny Antandroy zay tena nanahirana mafy mihitsy zay tsy mbola marina tanteraka aza iny fanonako iny zay fonako aminareo rehetra fa nanandrana dia nisy mbola misy diso kely ary ao anatin'izy iny fa hoe ampitiavana be no nanaovako azy dia tena voatona tamin'ny fandraisan'olona azy satria tena voaray nakasika olona be dia be le izy zany hoe hafa mihitsy fa maninona za no mihira azy fa tsy olona hafa ohatra olona viany zay ngambany indrindra hoe le izy androy teny Antandroy mihitsy le izy mihitsy dia fa kosa miterany topokira potsatroka izy iny zany resaka ohatrany hoe tantarana zamba sy malemy raha ohatra tsika ka nanao za aloha tsy tao anatin'izany le nanao teny-paritra taloha dia tafiditra tao anatin'ilay tantarana ianarana tamin'ny fiteny-paritra taloha izy iny dia tantarana zamba sy malemy zay teody any amin'ny taniny zay zany resany fa tsy vitako hoe tena vadika traduction littérale aminareo eto izy fa misy nefa zany fa nimiko tsy natao koa satria teny malagasy tompoko ny teny Antandroy ary isika malagasy rehetra dia tokony ahay raha ohatra araka tsy mahafantatra dia tokony hianatra satria kolotsaintsika le izy tsika moa zany zao tsy haiko raha mbola misy teny-paritra ve zao indrindra any am-pianarana tsy haiko fa anisany manampy eto amin'ny destination malagasy satria dia ahitana an'ireo hoe karazana mpanakanto any avy any faritra ary zay foana ny teniko isan'andro na ny tenako ary dia anisany mianatra hoe ohatra izao ny fomba fiarabana ohatra izao ny fomba fiarabana fa tsy variana fotsiny hoe mijerina na le miteny hoe mampiomehy be fa enary reny ndraindray zavatra fiteny ary dia manompo izy rehefa ria efa tratra fary zay teny zany tao sérieux efa tratra misy manompo izy rehefa ria nanary enao mety mieritreritra hoe ohatr'izao ny fomba fiteny any nefa mieka tsy izy le izy tandremo tena marina mihitsy zany ny ankoatran'izay ary manoloana antsika eto ny misy sakafo tsara be aty amin'ilay frites mbola anisany adalan'ny tilapia sy ny haricot vert ihany hoe Farakely zay fa niova zay fatany hatramin'izany tsy niova hatramin'izao anisany tena mbola tsy niova hatramin'izao na oza renao hoe asainao any an-tranonao mandritra anaovako asany aminao hoe herinandro dia ataovy izay foana ny loka fa tsy leo ary tsy andoha mihitsy mbola tsy foana hatramin'izao fa ty tena mankanesany aty fa zao Farakely tsy tia tsaramaso tsy tia maizina mihitsy tena mifona fa tena tsy haiko azavaina ny antony zakarera angamba ny vehivavy mety tsy tia tsy haiko zay tia fa za zao anisan'le makafy be tena ny izy aloha tsy haiko azavaina efa hatrambola kely efa tena mbola hatramin'izay naharin'ny saiko na tadidiavako ny sakafo dia tsy tia tsaramaso indrindrindrindra mahainao an'iny fofony mangotraka iny tena hialako tsiny fa mivoaka raha vao mahainao an'izay ao an-trano tonga dia fantatra ao an-trano raha vao misy an'izay fofon'izay tsy mety zakako mihitsy tena tonga dia donc tsy possible mihitsy zany anetranareo hoe ahitana an'izay misy fa mitsoaka kely fotsiny ary rehefa mahandro misy ao fa mitsoaka kely rehefa mahandro dia rehefa vita le izy dia afaka mihinana ny olona fa zany tsy mihinana eny ary midira kely ihany zay resaka sakafo zay satria mety hanohany zao tena manana an'izay eritreritra zay ohatra rehefa tapitra somatsara mandeha somatsara ty zavatra miseho eto amintsika ty irariana moa zany hoe mba hialalaka zay indrindra dia ho avy zay fanasana zainy idirantsika amin'izay ny sedra aloha
satria rehefa mahita amin'ny Farakely na zaho zao dia hoe sambatra be Farakely tsara be mozika ataony Farakely tany Bordeaux tany nanao Tour de France izy tamin'ny taona 17 raha tsy diso fa tany hoany dia mahazo vola be foana ireo mpanakanto ireo iny mba tantarao hoe sedra azo tantarainy hoentin'ny Farakely eto amin'ny destination Malagasy mba ahafantaran'ny olona hoe aika Farakely ke mba miainany ohatra izany ihany koa satria matetika ireo mpanakanto kalaza dia mba mitondra an'izay hoe zavatra ny ainanay hoe mirina zao fa zao ilay tsy fantatr'olona ao anatin'ity resaka mozika ity tena sedra ho ahy io hatrany voaloha ka hatrany farany a dia sedra daholo mihitsy miainana isan'andro raha ny tamin'ity taon'ity fotsiny dia falasanana olona roa izay fantatrareo fa ny olona kaiky dia tena marary rehefa ilaozana anisan'ny tena sedra mafy be mihitsy satria tena atsoriko hoe ngambany ohatrany hoe tsy nahira ngambany nataoko hoe 5 volana tao aorianan'izay tsy mbola tsy mahavita nazao ary izay mbola fahafa rehefa miaraka izany hoe tena raha nitarika aloha izany raha mozika sedra na mozika dia tena efa hitako daholo efa hitako tsy mety raha ohatra ka 700 isan-jato dia mety ny 20 efa hitako daholo ka hatramin'ny inona re zao ny tantaraiko anareo ela indrindra tena efa hatrany voalohany hatramin'ny hoe andeha hampandiza dia any anaty bafla dia mipetraka eo ambony bafla aorinana camionette mipetraka eo ambony bafla aorinana izany hoe mitaona sono zany le olona hoentina any amin'ilay sala dia ao anaty dia mipetraka eo ambony bafla ao anaty camionette ianao no seza hiaingana andeha hoany fa tsy ohatran'ny olona rehetra hoe andehantsika dia alaina amin'ny tôbila dia alaina tsy efa ny ranandrifina tamin'ny efatra fa tsy nahazo sakafo efa na rano raha tsy hitanao efa tiako tenena hoe be dia be ny ao anatiny fa tsy fantatry ny olona fa ny mozika izay ho anay dia sady fahasalamana fitiavana aloha ny voalohany mazava ho azy fahasalamana tena hoe rehefa eo enao dia tsy misy ny zavatra rehetra ohatrany hoe enao rery ny eo ambony eo ny ankamaroany izay tena passionné zany tiako tenenina dia ohatrany hoe tsisy dikany zany fa misy dikany zany rehefa indraindray hitanao mandritra ny efatrandro manao tournée dia tsy mihinana fa-tsy enomby dia ozy nareo hoe za ty enomby be dia mety zany fa ozy izay hoe tsy mety zany indraindray fa tsy tiako tenena hoe misy zavatra tena za efa tapaka talao teny ambony saina ankoatran'ireo mafy zany tsy te hitantara zavatra mafy be loatra hoe ny lozaniana na ohatran'izao satria ireny manamafy anao manamafy tarika manamafy toetsaina indrindrindrindra koa eto hiatrika fa izay no natonga anany safidy hoe ho pozitiva ny zavatra zaraiko izany hoe ny hirako rehetra raha nanotonikirako rehefa hitanareo dia jereo fa pozitiva daholo izany hoe na misy misaraka raha ny hirako dia misy fanantenana foana ao aoriana dia za mba hizara fa za hizara zavatra anome fanantenana ho an'olona izany hoe raha mba ampitsika anareo ampinome anareo mba ampitony indrindrindrindra anareo rehefa mahay mihirako oay heve izany tokoa izy izao ny olona ny tokantrano any misy fantaniana saika apetraka teo fa ohatry ny zavatra ny eritreretiko tampoka indray rehefa ny henany Farakely apetra ihany fa raha ohatra ka voavaliko dia rehefa tsy voavaly dia tsy voavaly izay foana zany apetraka hoe rehefa mijery mozika amin'ny Farakely dia hoe io zao mety sy miresaka io zao mety ohatr'izao fa zay le hoe le fitsarany ivelany koa le tsy azo atao fa rehefa tena miona amin'ilay olona sy miresaka ohatr'izao dia tena hoe ve ohatry izany satria ny fivaniananareo eto amin'ny destination Malagasy koa anisan'ny ahafantaran'ny olona sy mpijery bebe kokoa hoe ohatr'izao mihitsy ito mpanakanto itsy izay ihany koa nefa ny anisan'ny hoe tombony rahantsika rehefa fotoana tahaka izao hoe anomezana sehatra amin'izay hoe mpanakanto rehetra ka dia ho avy eo ihany ny sasany fa dia tohizantsika trano aloha izay fiarahana miaraka amin'ny Farakely sy nareo zao misy sorana be dia be satria manome vahana mpanakanto araka ny teny amin'ny Farakely izay hoe nisy fotoana ohatra somary takina na hoe tsy dia mahazo vahana loatra marina zany tena marina dia izay dia anisany efa tiako avy ny pisy ty raha indray re aloha tsika naraka mozika mialohany tena narahantsika ny mozika ny Farakely ihany koa eo aby ilay fotoana izay anarahantsika n'izay mozika ny Farakely ary vaovao be angamba izy ty ao anatin'ilay rakira faharoa
tena hoe miteny ho an'ny rehetra ho atsika mpanaraka ny fandarana indrindra ihany koa kopakopatanana manokana ho anareo any La Réunion sy Mayotte ihany koa manaraka hatrany ity fandarana destination malagasy ity dia mankasitraka ry tompoko indrindra efa miandry koa ry zareo any hoe mba hoviny Farakely no vahiny eo amin'ny destination malagasy dia ho tanteraka izay ho tanteraka izay dia tanteraka izy ity dia efa noentsika teo ny sedra efa noetony Farakely ihany koa marina hoe mila manana passion ihany koa ianao anatin'ilay mozika dia manana fanazy efa nitenen'ny Farakely ary hoe misy ny mozika hoe mety aminao dia mety hoe misy ny mozika tsy mety ihany koa fa indrindra ity fandarana destination malagasy ity isan-kerinandro ny tenako manokana dia tena manao karazana découverte hoe misy mpanakanto vaovao indray misy mpanakanto vaovao indray ohatrany ahoana ny fahitan'ny Farakely ny mozika eto amintsika amin'izao fotoana izao tena manan-karena ho antsika izany foana ny teneniko androany tontolo manan-karena ho antsika manan-karena be tiako tenena hoe inona ny zavatra mbola tsy ampy ankoatran'ilay hoe fampahafantarana na hoe école des coach za to dia mahitsy be école des coach no tsy ampy eto amintsika izany hoe tokony misy amiko tokony misy le izy manko ane tsy dia ngamba mety tsy raisitsika loatra matotra tsara ny mozika ny mozika ny zavakanto mihitsy moa zany satria manko ange zavakanto tsy mozika fotsiny fa mozika zavakanto daholo ny peinture ny be dia be ny zavakanto fa tokony hoe omentsika sehatra kokoa toy ny fampianarana rehetra ohatra hoe eny lasa miresaka hoe ohatra Juilliard zao ohatra hoe université ana zavakanto tokony hoe maninaka izao raha misy eto amintsika izany hoe misy fahiny izay nivoaka tany ivelany tsy manina fa tononoko ny anarany Jenny ohatra izay tsika moa zany tokony hoe mifantatra an'izany koa Jenny zao ohatra izay miaramira amin'ny Eric Manana andefa mandriny izay tiako tenenanareo hoe tokony manana diplôme manana doctorat en musique malgache azotsika tsaina ve hoe vahiny no manana an'izany nefa mozika gasy tsy diso dia tokony hoe raha za zany raha mba te hanofy hoe inona ry Farakely no raha ohatra ka nofinofy tianao dia ho za hoe asivo école asivo mba asivo école ho an'ny ankizy dia coach mba hoe miorienté zany ny akamaroany ankizy koa nefa tsy ny olana tsy ampy tsy orienté mety hoe mahay be izy fa na izy raha mety mbola tsy mahafantatra mazava hoe inona ny mety aminy inona ny tokony ataony na inona ny lalana tokony ho alehany dia iny le ilana coach sy ilana école dia za koa mampirisika anareo raha izy hoe mianara marina hoe eto amintsika mbola tsisy école fa afaka manao autodidacte zany le tiako teneniny misy école misy zavatra en ligne zany azo efa mandrozo be tsika zao be dia be ny afaka hoe tena ianarana dia hoe tena mianatra tena ny olana mantsy ao anatina mondialisation sy ny hoe ao anatina musique internationale dia misy règle générale zay zany hoe misy lalàna mipetraka raha ohatra hoe zapana mozika dia andeho any aiza re ohatra hoe nitoerana tena farak'izay ohatra hoe andeho tsy maniny ho any États-Unis ohatra dia mifanena amina mpitendry anankiray dia ozy izy hoe ndao tsika sianao iaraka hitendry na miteny anglisy ary ndao tsika sianao iaraka hitendry ty misy hira fa partition ny apetrany eo dia miteny anao fa mavita ve tsika hoe io le partition dia miara-mamaky dia tonga dia mitendry zay nefa tokony izy zany hoe lalàna général zany zay ohatrany hoe alphabet atsika mpanakanto tsika mpihira tsika mpitendry zay tokony ifakafantarana dia tsy hoe za mianakendry andeha hiteny an'izany fa nazara mahatsapa hoe be dia be ny zavatra tokony ianarako dia za mampirisika hoe ndao hikaroka ndao hianatra ndao hivoatra foana fa androny fandrosoana androny fandrosoana ndao hivoatra foana dia za koa mitena za miandry olona fa ozy hoa miteny fa za hoe quand on veut dia on peut mitena za lasa miteny anina foana fa rehefa tena tianao io dia ndao andovy dia ndao
fa tsy hoe fo maraina ho dia nanofo tamin'ny alina hoe hira dia rapitso dia hira fa tsy izay le izy hoa mino sy manantena fa dia tonga ary voaraindreo tompona andraikitra masika kely efa azafady mialoha ihany koa izay hevitry ny farakely izay efa maromaro ihany koa ireo namana zoko be anisany matianina ihany koa atao anatin'ity sehatry ny mozika ity anisan'izay hoe efa nitondra an'izay sosikevitra dia anjaranay eto amin'ny fahita lavitra mba mampita an'izay ihany koa dia efa anisan'izay izay le hoe tsika atao fiara-miasa ihany koa ao anatin'izay tontolo izay mba hampiroboroboana indrindra hoe ny kolotsaina malagasy mba ho rehare fa tsy sanatria koa ny araky ny tenin'ny farakely hoe izao indray izao malaza dia mirona ny daholo amin'izay fa mila mipetraka foana izay hoe fototry mba ho samihafa tsika ho samihafa daholo zavatra ataontsika rehetra dia tsy fakaleo mihitsy tsika rehefa miaraka ny ahy zany za tia hita an'izany ao anatina ohatra hoe etsy amin'ny koliseoma dia tsika mpihira rehetrarehetra ny ao anatiny io fa tsy asiana mpijery nareo saminareo zay sam'izay no fampijery dia hoanay tsy mpanakanto zany tsy maintsy mijery ohatra hoe ataovy ao direct le izy dia ataovy hitan'ny izao tontolo izao na era Madagasikara ray mantolo fa zay sam'izay ny fandimby eo dia zay samy fampijery samba teanao eny mety resaka dalany mahafinaritra zany ka ndomba sady koliseoma zao efa kopa tanàna kely ho an'le namako izay Jacktery zay tany nofinofo izay izy nofinofo izay ary tia mametraka défi izay koa izy ao anatin'ny Farakely mihitsy dia le arakaraka tenen'ny olona le hoe tsy izy io fa nazy idirany hoe io rangany izy ataoko izay mahizy any io kopakopa tanana ho an'ny zokobe Farakely idirantsika amin'izay aloha ity mozika malagasy ity mba tantara ho anay indray ny fandehany za zao efa liana be ny hijery ihany koa tiry tia io ny solomiralina namorona azy nanome azy ahy moa zany fa somary nanao anazy tamin'ny voalohany dia zay ndraso fa hitako ny fomba anaovana azy tsara tarehy be le hira zany hoe tiako somary ahoana re ny ilazako an'izany tiako hivoatra tiako hoe mba akasika ny gasy rehetrarehetra le izy izay angambany zaho mijery fijery pozitiva foana marina fa rehefa mijery eto Madagasikara tsika dia nitatsika voalohany le fako ny amoron-dalana dia la réunion kely dia ny maloto any amin'ny plage dia fa za mahita za miteny andao mba hijery zavatra tsara anisany tiako indrindra tia klipy anankiray ity satria maneho ny hatsaran'ny Madagascar maneho ny hatsara antsika malagasy na ny olombelona ao anatiny na ny zavaboary ao anatiny na ny kolotsaintsika dia za miteny hoe mba jereo amin'ny zoro amin'ny angle tsara isika ndao tsika mba hijery tsara ny tenatsika zany fa indraindray na tsika raha tsy resa lahatra koa re tsara angetsika fa tsara tsika tsara Madagasikara be dia be ny arenantsika maha-olombelona eto Madagasikara ny fihavanantsika ny be tena be dia be zany isany natety nanana fahafahana natety toerana maromaro izay tenenako hoe tsara tena tsara Madagasikara zay le tiako tenena dia mba le tsara aseho fa aza aseho fa ny ratsitsika ny ozingeny ny olona hoe tafindamba dia sady tafindamba dia tsika nefa mifanohitra an'izany amin'izao fotoana zao tafindamba koa tafindamba dia atsaraina atomboy amin'ny tenanao aloha le izy hoe za aloha andeha hanao tsara be dia amin'izay dia miezaka daholo ny olona rehetra tsikelikely fa tsara tsika aza raha misy miteny anareo ny contraire an'izany dia za manome autorisation hoe somary tsongoy izy eny ary laikako zany hafa kely indray izay dia akavaliana ihany koa no anolorako ho anolorana amin'ny rahavavy ity mozika ny Farakely hoe malagasy ity dia raiso ampitiavana
dia de mavarina vakotrazana mahalina redi Malagasy mampifalifaly Malagasy Malagasy heya hosodoko sisikotra asa tanana tenona tontolo magaga talenta mampiavaka Malagasy Malagasy sareya Gasikara tanindrazako Gasikara musimamiko Malagasy avako Adrianiko Katiku wowotikwa Rayanawa Tiku tenatikwa Kasikiare Tiku wowotikwa Rayanawa Tiku siwarikwa Kasikiare Irefoko samihafa Fomba miavaka fitafy fiteny mbola hafa ireny Malagasy Malagasy heya harena ny tany vatosoa zavaboary ny biby maro moron-drano Malagasy Malagasy sareya Gasikara tanindrazako Gasikara musimamiko Malagasy avako Adrianiko Gasikara tanindrazako Gasikara musimamiko Malagasy avako Adrianiko Rehefa tena itiavako azy mampirana mpitambatra antsika ziany zavakanto miavaka maro loko ireo arena mitany solanimamy Gasikara musimamiko Malagasy avako Toi aussi, souscris à Calas, appelle le dièse 508 dièse et tu recevras une notification à chaque news déposée par ta star préférée. Mon idole me donne des news. Waouh! tena hita hoe tena tsara ary tena mampiseho an'izay hoe akanton'ny Madagascar izay raha mahakasika ny clip hafakely satria tsy dia hita matetika ihany koa Farakely tao anatin'ilay izy dia izay indray zany ny tsy hoe zany tsy hoe zany fa zany nanao fanahiniana hoe tsy manjary lasa ohatrany hoe le clip isaky manao clip manko dia lasa ohatrany hoe lasa culte de la personne ve sa culte de personnage ty lasa zay le izy nefa tsy zay iny zany tiako nanehoana mihitsy hoe tsy za le resahako fa Madagascar fa tsy za mihitsy ary sara raha hita ao anatin'ny mihitsy fanahiniako mihitsy hoe iny le izy eto famarana mba te hafantatra kely ny toetoetry ny Farakely zay ina no azo ambara hoe raha i Farakely en personne mihitsy zany no antanina hoe masika ve
Baty masika efa bernono masika ina ny zavatra tena tsy zakany Farakely rehefa teneniko indray indroa intelo ka tsy manao dia masika be zay aloha zany tena toetrako mihitsy fa masika rehefa misy fotoana fa ny olona manko mieritreritra ianao ve dia mbo tezitra fa misy fotoana tezitra fa za fotsiny tsy mety hoe mifetena rehefa tezitra dia mitsoaka ele tezitra ndray satria misy anao moa zany so dia misy zavatra tsy voafeny ao anaty matetika misy zavatra tsy rehefa etika tezerana dia misy zavatra tsy voafeny na ny tenitenenina na ny fihetsika na ny rehetrarehetra dia za matetika rehefa tena tratran'izay dia na tsy manatona anao na mandeha na zavatra ohatrohatrohatrohatra zay rehefa tena hoe tena tezitra be mihitsy fa amin'ny akamaroany fotoana aloha zany rehefa misy mahasorena dia teneniko le olona rehefa zavatra azoko tenenina dia teneniko foana dia za be vanivany be rehefa entre mpinamana zany surtout dia tena be vanivany be misokatra be zany amin'ny rehetrarehetra miresaka be zany zay le tiako tenenina fa tsy menamenatra zany ndraindray menamenatra misy arakaraka le circonstance kosa aloha misy fotoana hoe ilaina hoe tsy maintsy matotra ianao satria fanena amin'olona ohatra misy rendez-vous tsy maintsy amatotra na amin'olona lehibe dia tsy maintsy matotra misy fotoana hoe andeha ihany miaraka amin'ny ankizy dia hamonjy cabaret dia satria indraindray koa mba manao an'izany dia miany rehefa tonga any manao an'izany aka manao an'izany ohatranareo rehetra ihany zavatra ray fotsiny tsy tiako rehefa mifanena aminay eny an-dalana dia za zavandravandrany ina tsy mety koa iny amin'ny Farakely zakako fa tsy hoe tsy mety misy fomba fijery ambony ambany zay ohatrany hoe za zany zatra ohatrany hoe zatra transparente be zay satria za tena zay mihitsy taloha napira hoe tena solitaire tsy miaraka tsisy namana zare foana anisan'ny tena tiako mihitsy hoe maravavy mianatra dia mandeha motirery fa tsy miaraka amin'ny ankizy le miaraka tsy dia mpanao an'izany fa zao vao misokatra be fa tamin'izany tena tsy zany mihitsy dia nefa hatramin'izao tsy tiako zay ohatrany mbola te hiaina ohatrany olon-drehetra foana te hiaina ohatranareo hoe afaka andeha eny Behoririka ho aza afaka atao eny Mahamasina dia mbola manao an'izay Farakely mbola manao an'izany indraindray mety hitanareo eny te hoe eny Akorondrano dia maika eny Akorondrano rehefa te hoe tiako tenenina hoe malalaka be hoe tsy tiako zany fefezina hoe satria mpihira dia tsy mahazo mandeha makary ianao dia tsy misy olona tsy hitana zay teneniko foana hoe misy olona tsy hitanareo eny Behoririka misy mpihira karazana pira tsy hitanareo eny Behoririka tsy hitanareo eny Mahamasina tsy hitanareo indraindray raha mety tsy hitanareo mihitsy tokoro fa misy olona tena manao an'izany fa indray samy manana nigereniny anazy fa zany te hiaina ohatran'ny olon-drehetra satria miasa manana ny asako ohatran'ny olon-drehetra koa dia tsy dia tena hoe andeha hanao an'izany hoe hidy amatrano ao dia alohan'ny nanaovan'ny Farakely mozika dia Farakely anisan'ireo olona tena sarokenatra sady sarotawatra ohatrany ahoana ny mandresenao an'izay satria sehatra misy anao amin'izao fotoana dia matoa ny olona hijery concert anao ohatra dia tsy te lalakoatranao izy fa io dia tena jereny dia eo tena le izy aloha zany tena tsy misy lalàna mihitsy tena tsy misy secret ale izy hoe ina nataoko fa tena rehefa eo zany vao hoe sedraina za zany tsy mbola fantatro hatramin'izao hoe andeha ohatra hoe andeha akatra palais zany zao dia ohatra mba nofinofy tiako manko ty nofinofy rayako ty ohatra andeha akatra palais zao dia ohatrany hoe mety ho sentiment rehefa tonga ao leo amin'ny coulisse andeha akatra ery tena tsy fantatro dia efa mety hoe eo vao amin'iny fotoana iny vao miezaka mameteny fa tsisy lalàna manokana mihitsy fa indraindray na toerana kely olona 20 aza dia matahotra be dia indraindray nefa misy hoe toerana kely amanjato ny olona efa tsy maninona zany hoe tsy haiko azavaina le izy efa maninona fa arakaraka indraindray koa le izy arakaraka ny tahanao manokana eo rehefa tonga eo fa ny sura aloha dia rehefa tonga eo ambony scène eo matahotra ny voaloha fa rehefa veo dia afaky tena tsy misy zao tontolo zao fa za reriny eo ohatrany hoe anisan'ny fahasambarana anisany mahafinaritra nafinaritra
ity fiarahana izay niarahana tamin'ny Farakely ity satria na dia satrofoana ary niresaka antsika dia manapetra ihany koa ny fiarahana Farakely raha teo ihany koa dia misokatra tena miresaka be dia anisan'ny tena isaorako rehefa olona le tonga dia miteny hoe rehefa mpanakanto manko matetika dia misy ihany ny zavatra tsy maintsy hoe tsy teny an'izao fa sao dia izao izay koa le hoe resaka prestige na hoe image ihany koa ve dia izay zavatra izay ihany koa ny takiany mpijery hoe mba ohatra ny ahoana marina dia efa izay foana le etiko amin'ny destination malagasy hoe zahantsika hoe hofantarina misy bebe kokoa ny mpanakanto dia anisan'izay Farakely dia isoloko tena hoe isaorana manokana ihany koa ireo ao ambadika ny Farakely satria tsy tahaka izao ihany koa Farakely na ny olona efa teo aloha na ny amin'izao mbola miara-miasa ny Farakely satria izay foana ny teneniko hoe matetika le olona hitantsika eo aloha iny foana no fantatritsika fa ny any ambadika tsy dia resana dia samy resaka be mihitsy makasitraka amin'ny Farakely miafatra ho an'ireo mpakafy ina ny zava-baovao miandry taorianan'ity confinement ity misy ketriketrika ve ketriketrika nge misy foana satria tsy za zany tena anisan'ny tia mamorona zany hoe zay tarika zany tena hoe tena mifantoka be dia be any amin'ny famoronana dia mazava ho azy fa misy voakatsoatsy kely fa mamaraparana izay zao dia izy voakatsoatsy ao aoriana kely ao ataoko hoe solo tena sady n'ilay rakira fatelo izay tiako hivoaka any aoriana any mbola tsy teny hoe roviana fa tsy mbola haiko ny anoezako toky ianareo sy anoezako fotoana amin'ny herindrapitso misy fionana izay tiako hiarahana kely tsy haiko raha azoko resana eto ao ampimo kafe andro sabotsy atoandro amin'ny 4 anasako ampitiavana be satria zaho tsy mpanao isan'andro tsy mpanao isam-bolana fa tsy indraindray no mifanena aminareo anisan'ny tiavako manokana ny mpimo kafe satria zay manko somary efatra amin'izay foana zay sy mpimo kafe no niara-miasa dia anisan'ny tena tiavako an'io toerana io mafy mihitsy ny fifanakakezan'ny mpijery sy ny mpihira izany hoe tena akaiky be mihitsy tsika na fosanary nareo zao dia ino tena hoe akaiky kely sika zay anisan'ny tena tiavako ao anasako anareo satria ao aoriana kely nio somary akaelan kely anomanomana n'ilay fionana na metokana foana hoe anao concert anankiray misy concert ray izay fataoko isan-taona lehibe anankiray Farakely irery dia anomanomana an'izay ao aorianan'ity fionako ity izany hoe ohatrany hoe fionana après confinement zany après confinement partiel sao dia be deto ao aoriana izany hoe fionana kely dia manasa mitiavana be limité ny isatsika satria tsy mihoatra ny zato izany hoe dian'izao dia mamandrira ohatra ka mazoto ifanena ianareo be dia be manontany anao dia ny anankiray zay hira anankiray zay dia mirary soa makasitraka be dia be ny fandarana anareo efa tramenan-tany andray androany miara-nianiany tamiko teto androany mahafinaritra be ny fandarana manome sehatra tsy manina fa teny kely ve za tsy manina vitsy ny fandarana ohatran'ity izay manome sehatra mpanakanto sy ataoko hoe kolotsaina mihitsy satria karazany rehetra dia hitanareo eto avokoa arabaky teny mihitsiny dia za miteny hoe mazoto mijery vitsy ozy dia makasitraka be dia be anareo rehetra misaotra tamin'ny fanasana faly be misaotra ndrindra tompoko dia mirary soa dia ho ela velona ny fandarana makasitraka amin'ny Farakely ihany koa sady mirary soa anareo anatin'ny tarika ihany koa dia mirary soa antsika rehetra mpijery ihany koa dia taopamarana aloha dia tsy haintsy isotrany zareo avery amin'ny drôle de dame nosy zato dia manjabe sady ariana masany dia isaorako manokana ihany koa nampiakanjany tenako dia zareo ery amin'ny botika maneva eo ampitany horizon hitos dia tsy adinoina ihany koa ny napetrano antsika amin'ity andronio ity fa ry zareo ety amin'ny le fruitis araka ny ahitanareo anay izao fruitis et lego aty misy anay amin'izao fotoan'izao aty anosy zato aty izay sy Farakely dia manasanareo ihany koa hitsidika ny toerana fa mahafinaritra hatrany dia mame fotoananareo rapitso ary amin'ny heriny dia mpanakanto hafandray no raisitsika eto amin'ny destination malagasy veloma tompoko velomary
Toi aussi, souscris à Calas, appelle le dièse 508 dièse et tu recevras une notification à chaque news déposée par ta star préférée. Mon idole me donne des news. Waouh! Orange. Orange, nanutra ho anao teo. Kasi chiara non si mamiko.